Taona-ndoha izay niarahany senita tamin'ireo vondrona iraisam-pirenena nandritra ny 2 andro fa ny 24 ny volana Jolay izao no anaovana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany. Ny 15 septambra kosa fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa ampiarahana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ary ny 17 ny volana Oktobra kosa ny fifidianana kominaly sy munisipaly. Nambaran'ny filohan'ny senita Atala Beatrice fa tojo ny fetra tsy azo anoharana ny senita ary tsy nisy ny marimaritra ny raisana mahakasika ilay anaovana fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Antony voalohany dia ny fahitana fa misy retard atsika. Retard atsika izay retard efa nisy taratra any alohan-tany. Izany hoe nisy dia hitatsika angamba ny fiandrasantsika nany le PASEM tsy voadeveloppy tsy voasomia dia nisy izay retard amin'ny décotage izay. Niezaka ihany nefa ny be dia be ny nataon'ny fitondram-panjakana malagasy ary isoranazy zany nefa tsy ampy izay zavatra izay. Ka dia tozo an'ilay hoe délai légaux ilay fetra tsy azo anoharana zany ny liste électorale amin'izao fotoana izao amin'ny ara teknika zany ilazako an'izany satria manana an'ilay 2 amby 10 andro isika. Rehefa arrêté provisoirement zany hoe rehefa nifaranana vonjy-maika io liste électorale io dia manisy andro 2 amby 10 andro. Amin'ny faha-efatra amby 20 ny volana Jolay no manomboka zany ny premier tour. Amin'ny faha-5 amby 20 ny volana Septambra no manomboka ny deuxième tour sy ny législatif. Notsindriny teto ihany koa fa tokony hiditra ao anatin'ny listy fifidianana ireo tsy manana karatra satria tanjona ny ahazo mpifidy be indrindra amin'ireo fifidianana rehetra. Ny fiovan'ny tety androm-pifidianana dia tsy misy fiantraikany ihany koa amin'ny famatsim-bola ny vondrona iraisam-pirenena sy ireo mpiara-miombonantoka amin'ny senita. Tsisy fiantraikany satria nahazo ny avaliny zareo tsika ary izay no nahataraiky kely ny déclaration teo satria niandry ny fanapahan-kevitry ny secrétaire général ny Nations Unies tsika ary niarahana tamindry zareo conjointement tsy miala an'ilay feuille de route tsika niarahana tamindry zareo ny fanapahan-kevitra rehetra. Betsaka ireo ezaka ataon'ny senita amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ohatra ny ilazany amin'ireo vondrona iraisam-pirenena izay tsy mbola nampiditra ny volany mba hanao izany. Niezaka goavana ataon'ny senita zany dia fahelinareo teo ny fanambarana hoe tsy maintsy anara-maso akaiky tsika zany ny fandehan'ilay fanotanan'ilay papier listing any amin'ny imprimerie nationale aloha mba tsy ho tara io na andro ray azy. Ny faharoa dia hiezaka izay hijery miaraka amin'ny ministère de l'intérieur mba tokony azahoany reny olona reny mba farafaratsy ny ataoko hoe misasa Manila mahery mahazo le carte d'identité ary hiezaka koa ny senita zany hiteny amin'ireo communauté internationale ireo partenaire mbola tsy napiditra ny volany mba hapiditra ny volany ihany. Tsy hisy fiovana intsony arak'izany teto androm-pifidianana ary hiezaka hanara-maso akaiky ireo antota taratasin'ireo candidat hilatsaka ho filoham-pirenena ihany koa ny senita amin'ny alalan'ilay logiciel natokana ho an'izany.